Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Luciano ni fampalalambavao. Fasha maro teto Antananarivo no nahitana olona maro tonga niala sasatra amin'izao alatsinainy paka izao. Fotoana ialana voly sy iarahana amin'ny fianakaviana izao fa raha ny fanazavana ireo olona nanaovana fanadihadiana androany. Mitoetra ny disadisy eo amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy amin'izao fotoana, nisy aladin'ny paka omaly atao ho tsara honenana sy navela ivavaka teo tokotanim-piangonana ireo mpino. Ny fiangonana raha teo efa tsy nahazo ny sokatra intsony noho ny fanakatonana avy amin'ny prefet. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, faty faefatra amin'izao no hitan'ireo mpamonjy voana tao ambany nisy akorotam-bato vokatry nisy firodanan'ny trano ho fonenan'ireo lehibe. Ny farany nisy herinandro teo atao Marseille. Mitoetra ny kosa ny asa fikarohana ireo olona efatra ambony mbola tsy hita hatramin'izao. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Manaitra ny araba tombo kilasy tomboky vavy tonga sondray ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'izao aliny alatsinainy izao ka manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny akon'ny alatsinainy paka no anokafantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Faritra maro teto Antananarivo no nahitana olona maro tonga haniala sasatra amin'izao alatsinainy paka izao ho fotoana ialana voly sy iarahana amin'ny fianakaviana ny fotoana toy izao raha ny fanazavana ireo olona nanaovana fanadihadiana androany. Saika ny safidy ny iala sasatra avokoa ireo fianakaviana amin'izao alatsinainy paska izao, iala amin'ny rotoroton'ny fiainana. Efa ianana isan'andro ny fasairanana ho ireo olona nanaovana fanadihadiana ka manararaotra miala sasatra kely amin'izao fotoana. Ho an'ny teny amin'ny faritra Ambodifasina Ivato manokana, saika iboka olona avokoa na ny toerana fanaovana fampisehoana na ny toerana misy ireo karazana kilalao sy fialamboly. Fotoana izao iarahana amin'ny fianakaviana raha ny fanazavana. Dia sy on la wika miaraka amin'ny DJ Tolotra. Na nafsana an'ity fety teto Sidabomba Ambodifasina satria mba tsy mivoaka lavitra daholo ny olona fa mba voasakana teto dia mba mahafinaritra anay zany satria mba misy ohatr'izao dia mba mangataka izay ary mirary ihany koa mba isiry izao matetitetika inay fotsiny mba hoe hanao fety milamina tsika mianakavy dia mba hanao paka mahafinaritra ho anareo mpitandro filaminana jereo tsara satria nareo mba tandroka ary mivozona eto amin'izao fety izao dia ho antsika rehetra na mpijery na ny olona voasy mifanaja tsara na somary hoe malalaka ny toerana rehefa tena betsaka nefa ny olona tafiditra dia tsy maintsy ho teritery ihany tsika dia mahaiza makafy fety tsara matotsika ny trato ny alavolo dia mila ambiansa tsara dia mahaiza makafy dia manao fety sambatra daholo tsika rehetrarehetra. Miaraka amin'ny fianakaviana satria any daholo ny vady aman-janaka rehetrarehetra satria tsy azo ivoahana fa aezaka ny vidy zavatra kely etsy fa any daholo ny vady aman-janaka rehetrarehetra. Tambatra daholo ao adan sinks mila manala sika miaraka amin'ny wadan sinks tsaitsaiko aby ao efa nomanina hatramin'izay io miaraka amin'ny wadan sinks anosy arivo Ambomanga rova misy anay zany mila manala azy kely. Miala sasatra sy mijery fampisehoana ary miala voly amin'ny kilalao maro isan-karazany sy mampifalifaly ny ankizy. Ny safidy aty moa zany dia mba miara voly kely miaraka amin'ny fianakaviana moa zany dia izay fianakaviana ny aty dia miaraka amin'ny mama dadafara dia izay zao efa tamin'ny 7 ny tonga teto ny andry plasy na tonga nainaka aty dia mba ny safidianany aty zany dia mba misy an'le rano dia mba mahafinaritra dia sady mba manalanala azy kely koa efa ny omaniny Atanan-drano ary akaiky nambotra raba akaiky nanala mahitsy
rehefa rivariva fotsiny ngamba zay dia hoe mandeha mody amany satria misy ankizy zay avy aty ihany avy aty Ambodifasina aty ihany zay fety mba mampifalifaly ny ankizy mba zay ny ankizy mba falifaly mivoaka ny trano amin'ny folo ny tonga tety dia mieritreritra hoe arivariva mihitsy zay vao mody mba am'izay mba afa-po ny ankizy aty zay misakafo mitondra sakafo zay dia aty misakafo zay efatra ny ankizy dia 5 miaraka amiko. Toetrany kosa ny fitediavana ho an'ireo olona sasany ho an'ireto fianakaviana ireto ny safidy ny hivarotra izy ireo amin'ity androany ity. Ao anatin'ny fifehezana tanteraka izy ireo amin'izao antony ao anatin'ny Ramadan. Saingy fitadiavam-bola ho izy ireo no atao fa tsy manao fety akory. Mivarotra glasy dia mofo sakay, sandwich. Tany fitadiavam-bola zany le izy dia le izy zany mifehy ihany zay fa zay mivarotra zay tsy mijery fety na liana ity fa mivarotra. Dia zany tamin'ny efatra ny sakafo farany dia 6 heures indray zay vao misakafo 6 heures hariva. Na eo aza ny alavira ny toerana fanaovana fampisehoana sy ny karazana kilalao tonga maro ireo olona ary saika nandeha tongotra teo amin'ny adiny iray sasany. Izay vao tonga tamin'ity toerana ity. Akoatra izany fatra maro teto Antananarivo sy ny manodidina no nahitana olona maro ny alavoly amin'izao alatsinainy ny Paska izao. Ny lamina amin'ny ankapobeny fety aman-danonana teto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina tamin'ity alatsinainy ny Paka ity tome fiolona avokoa ireo toerana nanaovana fampisehoana rehetra toy ny izany ny teny amin'ny kianja maitso Bevalala. Daniela Minorsony mitondra ny fanadihadiana amintsika. Nafana ny lanonana tetsy amin'ny kianja maitso Bevalala nandritra ity alatsinainy Paka 13 ity tafahoana ny tisiny manina teo amin'ireo mpanakanto sy mpakafy tonga namaly ny antso. Ny lamina amin'ny ankapobeny fampisehoana teto Antananarivo sy ny manodidina tamin'ity anio ity teto amin'ny kianja maitso Bevalala manokana niezaka nampifalifaly ireo mpakafy ny mpanakanto tsirairay avy ohatra amin'izany Wada Siongs. Efa izy milay daholo efa ato Bevalala dia avy eo ary amin'ny sitabomba mariana moa zany fa milay be ny ato efa hitanareo ao atao vao milay daholo ny fety Nahoana ny fifandraisana tamin'ny mpakafy tamin'ny toerana nanareo zany zay hoa zao vao manomboka makafy vao zao mihitsy zay vao anomboka ato dia anankiroa ihany nataonay androany fa tsy manao be da be zay roa exclusive amilay be efa bomba be inona koa akoatr'izay efa izy milay Mpanakanto fadadaza ankafizindreo tanora sy olon-dehibe no nanafana ny lanonana teto niakatra ny maripana ary samy nanao izay ho afany ireo nanatrika ny fampisehoana. Samy afa-po ny rehetra ho ny mpikarakara ny hetsika ary ny lamina sy nankafy kokoa ny olona tamin'ity taona ity raha ny zava-misy tena kianja no jerena. Raha izay no ankon'ny feto teto amin'ny faritra Analamanga isitaka kely any amin'ny faritra kosa indray isika ny lamina ary tsy nahitana korotana ny fankalazana ny alatsinainy Paka atao Fianaratsoa maro ireo toerana afaka ny alana sasatra tany amin'ny faritra iny ary nanana safidy maro ireo mponina rany fanazavana na izany azy tsy toy ny fankalazana ny alatsinainy Paka tamin'ny taondasa ny fankalazana tamin'ity taona ity. Kolo Fianaratsoa no mitondra ny fanadihadiana amintsika. Azo lazaina fa lamina amin'ny ankapobeny ny fankalazana ny alatsinainy Paska raha teto andrenivohitry Fianarantsoa no resana maro tokoa ireo toerana izay nasarika ny mponina rehefa andro ny alatsinainy Paska tahaka izao. Eny Mazengo ohatra dia akoatran'ireo fianakaviana maro izay tonga mitsangatsangana teny dia hita teny ihany koa ireo antoko-pivavahana izay tonga teny an-toerana nanamasaka izany toerana izany.
fa teo amin'ny farina nosy kosa indray na teo amin'ny lakanosy dia maro dia maro tokoa ireo olona nitsidika izany toerana izany tamin'ity taona ity moa vao nisokatra izany toeram-pitsangatsanganana izany raha nikatina nandritry ny taona maromaro noho ny fanatsarana izay natao teto amin'ity toerana ity. Maro arak'izany ireo olona tonga nitsangatsangana tetỳ an-toerana na ran'ireo ankizy madinika izay afa-po tokoa tamin'ireo kilalao maro samihafa hita tetỳ an-toerana. Malalaka moa ny toerana ary dia maro arak'izany ny zavatra azo atao teto amin'ity toerana ity. Hita nanao ny asany ara-dalàna ihany koa ireo mpitandro ny filaminana nandritra izao fotoam-pankalazana ny alatsinain'ny Paska izao satria na ny fanaraha-maso ireo fiarakodia sy ireo kodiaran-droa izay nifamezivezy dia hitany tokoa fa entitra izy ireo. Fa anisany mahasarika olona ihany koa ny ety amin'ny faritra ny Point de Vue na ilay toerana izay mahatazana indrindra ny tanànan'ny Fianarantsoa. Somary nangingina tsy dia be olona toy ny mahazatra moa tetỳ an-toerana fa dia hita fa ho an'izay tia filaminana sy tsy tia tabataba dia tetỳ amin'ny faritra tetỳ ambonimbony tetỳ no nanao an'izay fialan-tsasatra izay. Farany anisany mampiavaka ny alatsinain'ny Paska eto Fianarantsoa dia ny fisian'ny tolon'omby izay mitahiry ny kolotsaina Betsileo ka maro dia maro tokoa ireo mbola liana sy mankafy an'izany rehefa alatsinain'ny Paska tahaka izao. Amin'ny ankapobeny dia saika afa-po avokoa ireo olona izay nisafidy ireo toerana maro samihafa teto an-drenivohitra Fianarantsoa amin'ny fialan-tsasatra ny alatsinain'ny Paska izay. Ny indro kely fotsiny dia ny filatsan'ny orana io takarivariva io anandrava tsy fidy ny fialamboliny ireo mpitsangatsangana tamin'ity andro ny alatsinain'ny Paska ity. Ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika ambony ny tany zaza marary raha oharina amin'ny maneran-tany raha ny eto Madagasikara manokana no nisy fisotro ny renitra mitondra voka sy mampinono zava-pisotro misy alcool misy fiantraikany amin'ny vatana sy nisy atodofo ary nisy toe-piainan'ny zaza izany raha ny nambaran'ireo mpitsabo fanadihadiana hoentiny Henri Florian. Zaza iray hatramin'ny etelo amin'ny arivo ny zazakely no tratran'ny aretina azo avy amin'ny fisotroan'ny reny ny toka eo ampitondrana voka maneran-tany. Besaka kokoa io tahio raha ho an'ny Madagasikara manokana raha toka mahatratra 5.5 araka ny fikarohana nataony hôpitaly zazakely etsy Befilatanana. Zava-doza ho an'ny zazamboka araka izany fisotroan'ny reny mitondra voka ny zava-pisotro misy alcool izay miteraka aretina maro samihafa raha nambaran'ireo mpitsabo. Eo amin'ny vao mitondra voka ny vehivavy anankiray raha misotro toka dia mety anome ny antsoina hoe farasa lasana n'ilay zaza na avortement spontané. Indrindrindrindra raha le vao manomboka mitsaika iny le zaza le ray volana voalohany dia tsy tsara mihitsy ny misotro toka. Miteraka iny fahasaponana eo amin'ilay zaza, miteraka iny fahafatesan'ilay zazakely. Le zaza ao kibo koa lasa tsy mitombona hoe misy retard de croissance intra-utérine. Manarak'izay lasa any amin'ny système nerveux any amin'ny olona atodohan'ilay zazakely sy ny nerfn'ilay zazakely no lasa misy fiantraikany ratsy eo amin'ny vatan'ilay zaza. Miteraka ihany kokoa ny antsoina hoe fahasaponana na ny antsoina hoe malformation congénitale. Maro dia maro izy ireny. Ny zavatra mety iseho anatin'izy io dia mety hiteraka lasa le zaza lehibe lobe ireny. Lasa lay zazakely rehefa tena mianatra lay zazakely dia lasa zaza dondrona na lasa any amin'le manana olana amin'ny fitenenana. Rehefa lehibe le zaza rehefa teraka le zaza ka rehefa manoratra dia manana olana amin'ny fanoratana. Manarak'izay lasa zaza na le zaza tena dondrona be le tsy mahay miresaka tsy mety miresaka reny na lay zaza maherisetra be. Manarak'izay mety isy malformation cardiaque eo amin'ilay zazakely rehefa avy eo io taolana io zaza io tsy mitombo. Voka-dratsy maro samihafa araka izany no manjon'ny ireny be voka sy ny zaza ao an-kibony raha toka mandray zava-pisotro misy alcool ny ireny. Azo atao tsara ny manolo rano tsotra sy sakafo ara-pahasalamana ny toka ho an'ireo vehivavy be voka raha tsy na izany. Tsapa ihany koa fa efa misy ireo vehivavy sady mifoka sigara no misotro toka ary misy aza ireo izay mandray hatramin'ny héroïne ankehitriny. Ilana fitandremana araka izany fisotroana zava-pisotro misy alcool indrindra fa ho an'ireo vehivavy mitondra voka mba hasalama ny reny sy ny zaza ao an-kibo.
Vaovao mahakasika ny finoana kosa indray mety hoadrantry ny disadisa etsy amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy amin'izao fotoana ny alahady ny Paka omaly tetsy Atsara Onenana tsy navela hivavaka tao tokotanim-piangonana ireo mpino ny fiangonana radio tsy mahazo misokatra intsony noho ny fanakatonana nataony ny préfet Gaëtan Andriatsilavy no mitondra ny fanadihadiana amintsika. Taorin'ny noty navoaka ny préfet nanakatona ny fiangonana Jesosy Mamonjy ao Tsara Onenana tsy navela hivavaka teo tokotanin'ny fiangonana ireo mpino ny alahady ny Paka omaly ny zanana lamina izy ireo isoroana ny fifandonana mety iseho ary dia zay tena niezaka nandamina nantazona ary maro reo nataonay fotsiny zay voany ary dia netonga mompino raha sanatriny zany angereo raha tena olona ratsy zay tsy ara-panahy nisy maty reny fa noho ny fahendrena ahoana moa ny fiangonan'Andriamanitra ve sanatriny zay fa dia hoe naseho anay mihitsy ny mazanak'Andriamanitra anay hoe fivavahana fiangonana ty tsy tokony hisy ny zavatra tahaka an'izany dia zay tompoko ny tanjovanay zay fa raha ohatra hoe mbola ho avy kosa izy kanao aza mety tsy tompona andraikitra tsony zay satria le olona efa nakapofina ohatrany hoe izay mpiandraikitra indray no ohatrany hoe miraitsy-kombakomba aminy angamba amin'ny fieritreretany nefa zay zany mba le olona aloha mora hoentina tenenina hoe ajanony aza mamon'olona aza nanina fa atao avoaka fotsiny izy fa re olona hoe misy olona tsy manatsiny tsy mahafantatra fa dia entina fotsiny asena mamono karamaina vola aina iteraka fisaraham-bazana sy adipoko ity olana eo anivon'ny fiangonana Jesosy Mamonjy ity raha ny fitarainana nataon'ireo mpino misy olona anankiray niaran'izao teny zao navoaka n'Andriamatoa Andrianatoandro Lemon hoe tsy andronareo côté intsony zao fa androny amin'ny fivoahantany zavatra ohatran'izany ve ny atao ato amin'ny fivavahana fampisaraham-bazana zany ao anatin'ny fivavahana tsy tokony hisy zavatra noho izany Andriamatoa Lemon dia efa manomboka miala amin'ny doctrine ma Jesosy Mamonjy miala amin'ny fampianarana Jesosy Mamonjy tsy ekenay zany zavatra izany eto mpamaranana dia todika aminao zay Andriamatoa filoha ajaina miangavy izay mba ho jerenao antsaka sy andavany ny fanapahan-kevitra zay raisiny Andriamatoa préfet fa zay dia mahita fa mitanila izy amin'ny fanapahan-kevitra zay raisiny aminay mbola tsy milamina araka izany ny ao anivon'ny fiangonana Jesosy Mamonjy amin'izao fotoana ary samy manana ny fomba filazany avokoa na ny andaniny na ny ankilany mikasika izany ny ao anivon'ny fiangonana izay mizara roa tanteraka ankehitriny ny andaniny mitaky hatrany ny tokony hamerenana ny fifidianana izay niteraka ny olana ny ankilany milaza fa izay vokatry ny fifidianana natao no ekena ary tokony arahany mpino rehetra andrasana ny mety ho toyiny dia izay lafim-baovao izay no entintsika misento kely ato anatin'ireto doka-varotra ireto aoriana izay no hiditra amin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao isika ndahoary. Association Dola Beach dia manolotra ho antsika diaby Festival Dola Beach 11e édition eo amin'ny plage Vatomandry du 7 au 10 avril 2023. Izany dia ahitana carnaval destiné déguisé, tournoi national beach soccer garçons et filles, animation permanente à la plage avec plusieurs artistes, stand et buvettes, vente exposition, élection Miss et Mister Dola Beach 11e édition et grand spectacle miaraka amin'ny groupe Matanka, Kayambatena Yizy, Tarka Nantenaina, Kamali, groupe Dodolzik, Wawa, Diamaru, Mahatsaratu. Sponsor officiel, Telma. Fiantsaka miavaka sy mahavarina reharetsy lovana aty aoriny tonga navao maizatsika io arena mipetraka toy ny hoditrisy matezaka nefa malefaka tontolo vao manoka baravarana nisy ainga avao isika gasy mirehadre mananazy mianjaika ohatrany hoe manalazy navelany io mary banjinana no avy maafapoany indreo mpianakavy teneno anazy averindriany isika gasy aigle d'or
Zava-verina indray eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao isika tsy manana hafaiza amin'ny tarika ny filoham-pirenena amin'izao fotoana ohatra ny fanehoan-kevitra ireo fa mpanao politika nanaovana fanadihadiana antony ireo tranga na tsy fifehezan-dalàna misy eo sy ny olana maro samihafa mefanesy amin'izao ampirofin' izany ihany koa ny ady an-tranon'ireo fa milaza fa mpanohana ny filoham-pirenena fa eo ihany koa ny fialan'ireo solombavam-bahoaka izay matsapa fa tsy araka ny fifanekena ny zavatra misy amin'izao. Henri Florian no mitondra ny fanadihadiana amintsika. Manomboka mizarazay ireo mpanohana ny filoham-pirenasa amin'izao fotoana izao noho ny tsy fahafaizany ny filoha ny fandaminana ao anatiny ho an'ireo mpanohana azy. Manaporofo izany fa tsy manana fahaiza mitarika ny filoha Andrajoel ho ireo mpanao politika ary tsy voala amin'izy ireo ihany koa ny raharaha-tokantranony hany ka mizarazary ny ekipa amin'izao fotoana izao ary manaporofo izany ireo solombavam-bahoaka izay nitsipaka ny filoha. Zavatra misy hitantsika ankehitriny dia ao nivony atoko TGV manokana dia hitantaratra izay ataontsika hoe clivage araka ny teneniny teo zany satria misy ireo ataontsika hoe olom-bafity izay ataoko hoe tsy mifanaraka eny fa hita eny amin'ny tambatrosa serasera zany zavatra zany amin'ireo olom-boatendry zany. Eo ihany koa ireo ataoko hoe solombavam-bahoaka samy solombavam-bahoaka ihany tsy dia mifakahazo ihany koa eny ary fa na samy olom-boafidy olom-boatendry ary dia tsy mifakahazo. Io dia vokatsy ny ataontsika hoe tsy fisiany leadership zay tokony hapetraky ny filoham-pirenena amin'ny mapitarika an'ity firenena ity azy. Eo ihany koa ataontsika hoe fondateur n'ilay antoko TGV zay ataoko hoe nivoahan'ireo olona zay ny akabeazany voatendry eo ihany koa olom-boafidy indrindra eo nivony antenimera-pirenena zay. Ka zavatra toy ireny dia signy fa ataoko hoe tsy manana paikady mazava zany ny antoko TGV ahafana miatrika an'ilay fividianana zay filoham-pirenena tsetsika ohatrohatra ka raha zao mitoy zany dia sarotra ny inona fa hiditra zany deuxième tour zany ny filoham-pirenena ankehitriny. Misy tsy fahamatorana ihany koa ny fanapahan-kevitra resy ny mpitondra amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana. Ny tsy fahamatorany décision na fanapahan-kevitra zay raisin'ny fanjakana manoloana ny zavatra misy amin'ny fiainana andavanandro satria raha iresaka atsika zany ataontsika hoe famorim-bahoaka zany dia nilokaloka mihitsy zany ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ataoko hoe nisy reny hetsika zay natao ny député 73 tamin'ny volana avril 24 sy 24 reny dia raha ohatra zany sureferentsika amin'le lalàna zay ataoko hoe ahindrahindra ny fitondrampandrakana amin'izao fotoana zao hoe tokony mampianina ny lalàna zany amin'ny alalan'ireo décret maro samihafa zay navoaka zany mahakasika n'izany famorim-bahoaka zany dia hoe tokony ho aorina ny session parlementaire anankiray no ahafahany solombavam-bahoaka manao an'izany tatitra zany. Ny avril 2018 tompotsika dia miaina zany situation zany satria raha ohatra ka session ordinaire ny volana mai fa maninona ny député no nanao tatitra teo amin'ny 13 mai amin'ny volana avril midika zany fa lasa jurisprudence le izy zany amintsika miteny zao. Ka izay zany ny tokony anairana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao mba hijery sy anaraka kaiky ny tantaram-pirenena zay nisy tany aloha tany zany tokony hayaka lesona zany. Miandrandra nisy ny filaminana ny rehetra mialoha mandritra ary aoriny ny fifidianany izay ho totosaina eto amintsika amin'ity taona ity. Ny vahoaka malagasy izay efa latsaka ankaterena noho ny fidangany vidim-piainana. Vaovao mahakasika ny tontolo iainana kosa indray atantindroza ny fiainan'ny Mikea ankehitriny noho ny fahasimban'ny alamisy azy ireo ny toeram-ponenana sy ny fotom-pivelomany mihitsy vokatry ny fiovan'ny zavatra misy any an-toerana amin'izao raha ny fanazavana no entiny ireo mpiaro ny tontolo iainana miaina miaraka amin'ny Mikea nandritra ny 30 taona fanampanazavana. Ao amin'ny faritra Tsimondrefana no misy ny foko Mikea izay mivelona anaty ala. Niaranaina tamin'ireo Mikea nandritra ny 30 taona i Jean-Claude Vincent, mpiaro ny tontolo iainana. Malagasy ny reniny ary frantsay ny rainy. Amin'izao fotoana, niova ny zava-misy any an-toerana noho ny fahasimban'ny ala ataon'ny olona avy ety ivelany raha ny fanazavany. Niova be zany hoe tamin'izany zareo mbola moa zany miaina amin'le fiainana mikely hoe hitanao le hoe fiantsoana azy hoe chasseur cueilleur nomade fa zao moa io zavatra io dia efa manomboka efa
efa ohatrany faty io zavatra ohatrany hoe tsy misy tsony io satria le ala zany metery ny olona ty ivelany zany miditra anaty ala manapotika ny ala amidiny zareo le hazo de avy eo manao an'le hitanao le fomba ny eto Madagasikara manao tavy izy de mamboly tsako mamboly balahazo sy ny sisa zay de lasa tery zany a de tsy manana ino moa zany possibilité hoe manao an'izay tradition an'le hoe nomade chasseur cueilleur tsony zany zareo de mipetrapetraka any de lasa sédentaire zany zay. Efa miavitsy ihany koa ny Mickey raha ny fanazavana saingy mbola voatazona ny fomban'ny malagasy taloha ohatran'izany ny matory anaty lavaka mihinana babo ovy ala trandraka sy ny maro hafa mbola mitazona ny maizy azy ihany koa izy ireo amin'ny resaka mozika sy ny famantarana ny fifankatiavana. Any Mickey zany a mbola misy fomba ny malagasy taloha mbola nitazomy zareo ohatra hoe resaka mozika zao tanao le kilangay fetsony vazazy hoe balafon sur jambe teto Madagasikara ny atsimo ny atsimo atsinanana nisy mpanao an'ireny taloha fa efa tsisy tsony fa any Mickey mbola mitaiza an'io zavatra io izy ohatra hoe hitanao ny amin'ny fomba Mickey mihinana an'le ao de mbola manao an'izay Mickey ary io fomba io a fomba ny olona fetsona azy hoe homme premier olona voalohany eto ambony tany alohan'ny hoe vadika hoe homme moderne ny olombelona talohan'le homme moderne zany nisy an'le hoe homme premier ka zareo mbola mitoy an'io ary any amin'ny Amazonie zao a any amin'ny peuple indien Amazonie mbola manao an'io zavatra io zany hoe izy zany ohatrany hoe signe na hoe amitié fitiavana ohatr'zay. Tsy fomban'ny Mickey ny mamboly raha ny fanazavana amin'ny maha chasseur cueilleur azy ireo arena ho an'ny Madagasikara nefa ny Mickey ka tokony izy fandraisana an-tanana manokana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana misy azy ireo. Nefa ny Mickey ireo zany a arena io ho an'ny Madagasikara vitsy ny firenena eto ambony tany manana olona hoe avy amin'le hoe homme premier tsika indray zany a tsy mikarakara an'ireo ohatrany hoe azonao le zay le misy mikarakara fa ohatrany tena tsy mikôly tsara le izy satria sahirana jusqu'à hatramin'izao Mickey sahirana. Ny lalam-pirenena fahasivy miazo an'ny Morombe no mampisaraka ny alan'ny Mickey sy Ranobe izany hoe samy hafa ny ao Ranobe sy ny faritra misy ny Mickey noho ny fahasimban'ny ala najoro ao an-toerana ny sekoly ahafahana mampita sy mampianatra ireo zanaky ny Mickey ny fomba mampanaon'izy ireo fahiny sekoly izay manana lalam-piofanana manokana. Hitako fa hitanao mihitsana le ala miala sahirana de sahirana zareo de ozy hoe aleo asina sekoly eto aleo asina sekoly de io sekoly io zany a vaovao eto Madagasikara le hoe latsinainy jusqu'à hatramin'ny alakamisy mianatra ohatran'ny ankizy rehetra eran'izao tontolo zao le ankizy hoe mathématique géographie de zoma sabotsy miditra anaty ala le zaza de mianatra an'le fomba Mickey le fomba le hoe communiquer miaraka amin'ny biby ny vorona mireconnaître hoe ty ravikazo ty manasitrana an'izao aretina zao sy ny sisa de miaina matory anaty lavaka matory zay zany hoe tsy miala amin'le fomba nraza be any zany zareo a de rehefa engany any aloha any sy hoe any erina any any erina moa nrazana fa any aloha any engany any aloha any ro zazareo ihany zany ho iaro amin'ny anazy iaro amin'ny alan'ny Mickey. Tandindomindoza araka izany ny fiainan'ny Mickey ankehitriny sy mba ny fokoafa ny ala misy azy ireo ny toeram-ponenany sy ny fotom-pivelomany antony anaovana antsoavo hijerena akaiky ny momba azy ireo. Itokona tsy hiasa ireo tuk-tuk ao Toamasina manomboka Rampitso iny ampitarika ny fikambanana tuk-tuk miray ao Toamasina taorian'ny sakana nataon'ireo mpitandron'ny filaminana androany maraina teo amin'ny lalana mivoaka ny Toamasina miazo amin'ny lalam-pirenena avadimy ireto farany izay nikasa hitondra ireo fianakaviana hitsangatsangana erino Razafimanana Kolo Toamasina no mitondra ny fanadihadiana amintsika.
vao maraina be no efa amperinasa ireo mpitandro ny filaminana mandrindra ny fifamoivoizana miazo ny zotra regionaly lala-pirenena fahadiminy fepetra maro no noraisiny mba hiarovana ny ain'ny mpandeha ka niteraka olana teo amin'ny mpamily sy ny tompona tuktuk izay nikasa hitondra ny fianakaviany hitsangatsangana nanararoatra ny andro ny alatsinain'ny pasika zay tuktuk zany mba malahelo satria fety ny andro na bisikleta ny anananay na inona fanananay ao tokony mba fety zany cas exceptionnel zay tsy mandeha hoe mikarama amty tondra fianakaviana maninona zay no tsy ho alefa na misy zany lalàna zany tokony hijery tsisy ambony lalàna nge fa io fanananay io idina eo anaty vavady eo zany anaty lakoro da hoe ao foana zay zany mba mangataka andeha monjy fety zay tsy karama fa mba fety androany maninona zay tsy alefa zay zany zavatra tena mampalelo anay ary tena tsy mety le izy ataonay tonga any aminareo tompony ndraiky manjakana zany fa raha ohatra zao ny zavatra misy le lalàna marina fa mamola vola le lalàna fa mampalahelo fety ny andro tokony misy fijerena manokana zay de zavatra tena jerenay zany mila zay mahita hoe le fotony rapitso tena manentana ary tena miteny zay amle tiktik tsisy tiktik miasa rapitso satria zavatra iombonana io mampalahelo jere daholo tiktik maro be fianakaviana atra ny tamin'ny firy maraina zay e problème eto hoe magnavakavaky zareo aminay satria io zany camion hoe mahafaky mandeha iay zany tsy mahafaky mandeha misy satria mitady vola hoe anefa fianakaviana agnetinay agny e tsy mahavavidy tomobily fa tiktik io ba io va vavidinay io fanagnanay e fanagnanay zany gnazonay entina fa e tsy mahazo mandeha fanagnan'olona ka hoe fa tsy mahazo mandeha fa herina aketo malahelo ay mitonga zavatsy zay malahelo tena malahelo efa tamienina izy teto fa tamienina de menina mandraigny anefa e satria hoe mahafaky mandeha amty tory ndraiky de tsy mahazo mandeha asy lalagna bokaya io ranga io saky ranga izy directeur transport mihiringiry misy ya sisy mahazo mandeha tena hoe ranga vavy izy atositosony koa ranga vavy satria mindraiky bota zany fa tsy mahazo mandeha kana ya zay mampalelo anay aketo ay zany tsy magneky ay zany ny hitatra ao amin'ny fitokonana fahobe ny fifandresen-dahatra nisy teo amin'ny rototo tsy hisy hiasa ireto mpitatitra amin'ny alalany tuktuk ireto manomboka rapitso talata raha tsy mivaly ny etaetan'izy ireo ny lalàna zany de milaza fa misy ny atao zone urbaine misy suburbaine misy régional misy national ka ireo zany zay olona mpampiasa an'ireny zotra reny dia manao violation de ligne izy raha mandeha amin'ny zotra ny tsy anagnany licence ka izahay zany de manaiky fa tsy manana lalagna zay andeha ho any full point na andeha ho any volina fa kosa ampitovina amin'ny tomobile ihany zay ny tomobile zao zay manana licence afaka miasa amin'ny régional sy national tokony tsy mahazo miasa amin'ny suburbaine zay koa de tsy mahazo miasa kanefa tsy misy olona mibata tomobile mitety any tamatavy io tsisy tomobile bataina mandalo amin'ny ao fa anatiny ao vady amanjany fa mitengina ihany izy zay tiktik kosa mila bataina ny tiktikinay rehefa misy tany andehananay isaky ny andeha tsy rariny angamby zany ka tsy hitatra olona zay tsy hiasa fa zahay hitondra tiktikinay déplace kely de tsy mahazo manitsaka tany noho le tiktik lalana mba hitsangatsangana andeha voloina andeha any vodrotra tsy mahazo mandeha nefa nanomboka tamin'ny maraina 4 camionnette dina mitondra olona marobe amandroapolo amatelopolo dimampolo anatiny mahazo mandeha somatsara ka noho izany de miantso ny tiktik rehetra zay androany grève générale ny tiktik rapitso tsy misy tiktik mahazo miasa fa i grève agnala ny directeur ny transport régional zay ny grève ataontsika manomboka rapitso directeur ny transport régional directeur ny ATT tsy mijanona zay tolona zay tsy nanome lalana hatramin'ny farany moa ny mpitandro ny filaminana izay nisakana ireto tuktuk ireto niverina namonjy ny fodiana kosa ireto mpitatitra sy ny fianakaviany daoriny io teo amin'ny manodidina ny tamin'ny 1 Vaovao mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray trateky ny mpitandro ny filaminana iray ilay Julia Raindainy izay isan'ny mpampiorohoro sy mpanolana ary mpanao sito mahery ao Fenorive Est vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny olona tsara sitrapo izay nanome loharany vaovao ireo mpitandro ny filaminana no natratrarana azy raha ny fanazavana Henri Florian no mitondra ny fanadihadiana amintsika vokatry ny fiara-miasa ny sampam-pikaroana elokabe vava eo anivony zandarmeriam-pirenena ao andreo nivoatra ny faritrana lanjirofo sy ny olona tsara sitrapo izay nanome ny loharanom-baovao maro-potitra trateka amin'izao fotoana zao itody Arnaud Gaëtan na Igatien izay iray amin'ireo jolahy nikoizana amin'ny fanaovana asa ratsy toy ny fanendahana fanolanana fakana ankeriny poketram-bola sy ny maro sambihafa io olona io zany ilay mpandrava olona eto an-tampon-tanàna rehefa arivariva eo amin'ny pont Sokofène anankiray dia ny amin'ny lalana mandeha amin'ny hôpitaly be iny ny anankiray dia ary amin'ny la piscine amin'ny toerana zay fitsangatsanganan'olona eto Fenoriva Atsinanana
efa maro dia maro ny olona victime tratran'ity lehilahy ty ary mampalahelo moa dia misasany a tratran'ny fanolanana sady ravainy a ny entana eny amin'le olona ny telefona ny firavaka dia mbola anaovany fanolanana koa le olona zay tratrany amin'ny asaratsiny raha ny aty amin'ny gendarmerie fotsiny zany a dia efatra nefa olona victime ny gasien io any Soaneranivongo koa dia mbola misy olona telo koa amin'ny polisy ny Soaneranivongo izay victime ny fandravanana nataon'io gasien io izay any amin'ny zareo moa zany no miandraikitra ny famotorana mikasika amin'izay ny efatra ny tonga aty amin'ny gendarmerie fa mbola maro ny olona efa niravainy io lehilahy io fa noho ny fiarah-miasa sy ny fanomezana loharanom-baovao zay maro-potitra avy amintsika vahoaka izay mahita ny zavatra tsy mety any amin'ny fiarahamonina any na zahoantsika n'izao vokatra zao fantatra fa mandritra ny asa raty izay ataony mampiasa piso telefona misy 20 mahery izy araka ny angomaovao voatselo no navita sasika nivoaka ny fonja ity farany izao namerina ny asa raty ny izao indray ivadika amin'ny vaovao iraisam-pirenena kosa indray isika fa ty faefatra amin'izao fotoana no hitan'ireo mpamonjy tao ambanin'ilay korotam-bato vokatry ny firodana ny trano lehibe iray atao amin'ny Marseille ny farany herinandro deo mbola mitoetra ny kosa ny fikarohana ireo olona izay mbola tsy hita hatramin'izao fanazadiana eo amin'ny sariny France 24 trano fonenana iray lehibe no nirodana ny farany herinandro teo tao Marseille vokany olona misa efatra amin'izao fotoana no mbola tsy hita popoka ao an-toerana raha toa ka faty misa efatra kosa hatreto no hita tambany korotam-bato izany hoe olona misa 9 nandritry ny firodanana no tao an-toerana mitoy ny fikarohana hatramin'izao manilika sy manala ireo korotam-by ireo mpamonjy voiny hafana misava ny ao ambaniny ny alika ihany koa izay miara-miasa amin'izy ireo amin'ny fijerena sy fitsapana ireo sisa velona ankilany miasatra hatrany ny asan'ireo mpamonjy voina mpamono hafa ao an-toerana noho ny afiny atombohan'ny firehetana izay mihavelona tsy kelikely indray ireto farany izay tsy mbola nitsahatra tamin'ny asa fikarohana nandritra ny 70 ora mahery na eo aza ny fotoana lany manantenany amin'ny mety isian'ny olona velona no hoany ireo mpamonjy voina tsy hitsahatra ankilany ny fanadihadiana sy fikarohana raha tsy afaka ny ahiahan'izy ireo manoloan'izany dia izay indray tompo kilasy tompo vavy no azonana tolotra taminao tamin'ny ity androany ity sy angasananao tany atokatrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.